Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no iarabako anareo rehetra aiza na iza misy anareo zay manaraka an'izao fandaran'izao zay ndraiky etako ny mpitandrina sy lofondrindra Morson. Fahasamban'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ary mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany. Izy na misy saina fahendrena fahalalana ary koa melaka teo amin'ny vavako mba hitondra famonjena fampirera fampirena amin'ny finoana ny teny zay ambara rehetra. Ary satria moa ny teny Andriamanitra no ambara sy torina dia hivavaka tsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fo ny fahasavanao sy famindramponao dia misaotra anao zahay ny amin'ny teny zay menao anay ampahery ampiora amin'ny fononay. Dia misaotra amin'ny fahendrena fahalalana saina menao amin'ny konimponao mitranao ny teny amin'ny vavako andrindra ny kafanao amin'ny fomba ampalansainy ny mpiaino mba voninahitra zay rehetra ka hitondra famonjena ho azy ampiorina amin'ny finoana. Ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anololorako zany vavaka zany. Misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa betsaka ny zavatra efa nambara tamintsika ny torina. Hoy teo dia hanambara ny amin'Andriamanitra efa ho avy Jesosy ary mitombo ny famantarana rehetra miseho ary mitombo koa ny faratsian'ny olona amin'izany. Dia efa ambara ny sotra masina araka ny voalaza ny Romanina toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Azao voalaza amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Romanina toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Faseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona zay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria zay fantatra ny amin'Andriamanitra dia niseho tao am-poniny ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao ka fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Fa na dia mahalalan'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fonodonto. Tsy hitantsika amin'izany teny zany fa ny fisainany taranak'olombelona dia lasa donto ary voalaza zay hoe lasa zava-poana izy tamin'ny fisainany. Toy atsika manomboka 9:20 nandoko teny hoendry izy kanjo tonga dala koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nisoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Izany nanaovan'olombelona ny amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 4:20 dia misy teny toy izao. Zava-dehibe ary zany no nandoran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalitona dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao zay isaorana mandrakizay. Amen. Zany no nanoran'Andriamanitra azy ho amin'ny filany ratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'ny zay tsy fanao. Tiro tsara fa natomotr'Andriamanitra amin'ny zavatra mahavoafady ny olombelona niova amin'ny fisainany. Dia dao le teniny ato hoe ny vehivavy tao aminy dia nanova ny zavatra natao fa tsy ny mpanao zay isaorana mandrakizay. Amen. Zany no nanoran'Andriamanitra azy ho amin'ny filany ratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'ny tsy fanaony. Ary zany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka jereo tsara ny fanonety
maimay samy mitoy zany koa ny lehilahy samy zay zafady ary tahaka zany koa ny lehilahy fananovany fanaony tamin'ny vehivavy izy ka maimay tany fampilany samy lehilahy ny fanao zay mahamenatra dia nandray ny tao amin'ny tenany ny valiny zay tokony ho azy noho ny fivoliany. Araky ny tatsika eto tena miseho eran'izao tontolo zao zany vehivavy niala tamin'ny fanao maha-vehivavy ary ny amin'izay fampilany samy vehivavy ary ny lehilahy koa de niala tamin'ny fanaony amin'ny vehivavy ka ny fampilana tamin'ny samy lehilahy. Maneran-tany zany am'izao fotoana zao zay manambara fa efa ho avy Jesosy. Ary mbola toizatsika ny fanambarana nomika ny 5:20 ka hatramin'ny 2:30 de misy teny toy zao: ary amin'ny ny anaovany ny fahalalana maro an'Andriamanitra ho an'ny tsy miendrika ho tanany dia arak' zany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainina tsy mahamendrika hanao zay zavatra tsy tokony hatao ka dia fenony tsy fahamarinana rehetra ny faharatsiana ny fieremana ny lolopo feno faharatsiana vonoan'olona fifandirana fitaka odispo zareo fa mitombo misy le faharatsiana mpibetsibetsika mpanendrikendrika halan'Andriamanitra mpampahory mpiavonavona mpandokatena mpamorotsain-dratsy tsy manoa raisy reny tsy manam-pahalalana tsy mitana fanekena tsy manam-pitiavana tsy miantsa de olona mahalala tsara ny fitsipikana nomen'Andriamanitra fa izany zavatra fa zay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny mpanao akoha. Etsika dia le faratsiana rehetra miseho eran-tany. Amboalaza tao alohaloha teo ara fa ny vehivavy dia niala tamin'ny fampilana samy vehivavy de toy zany koa ny lehilahy niala tamin'ny fanaony amin'ny vehivavy izy dia lehilahy fampilana efatriny zany voalaza zao tamboribory de am'izao fotoana toetrandro misy antsika zao de tena mirongatra be izy zay manambara fa efa ho avy Jesosy tena antomotra ny andro fiverenan'i Jesosy ary raha ambara de misy ny hoe aiza misy an'izany fa fahobina ny fanazana fa ho avy zany Jesosy zany hatram'izao mbola tsy hita ihany. Ry havana ry rahalahy sanabavy eran'izao tontolo zao ny baiboly raha mandingitsika ny baiboly ny boky rehetra de lany andro fa ny baiboly kosa tsy mety lany andro mihitsy fa hatram'izao mbola manan-kery ary miasa eran'izao tontolo zao fa ny olona tsy mety mino ary arahana ihany koa ny teny Andriamanitra araky ny Tsamasa dia fitombon'ny faratsian'ny olona dia miariary eran-tany fitombon'ny fahalalana any am-bokin'ny Daniela de hoe amin'ny andro farany tombo ny fahalalany olombelona de mitombo tokoa ny fahalalana hatraizatraiza ary rahatsika ihany ny teny Andriamanitra araky ny voalaza zany amin'ny Matthieu 4:20
mahalohany eviany Jesosy. Zao mbola zao matefatra amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahatelo ka janontsika hatreo amin'ny andininy efatra amby folo aloha. Ary nipetraka teo tendrombohitra Oliva izy, de nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay zay andro atongavany zany, ary zay ho famantarana ny amin'ny famantarana ny fiavinao sy ny fahataperany zao tontolo zao. Jesosy namalika anao hoe, hitandrema fa andao isa mitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako, ka anao hoe zao no izy, ka maro no ho voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo, ka mitandrema, aza matahotra fa tsy mbola tonga ny farany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy mosary sorotany amin'ny tany maro samihafa, fa zany rehetra zany ny fiandohan'ny fahoriana. Ary deo atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary am'zany andro zany dia ho tafotoana ny maro, ary fampiapanga sy fankahala izy. Ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro, ary noho ny habeny sy fankatoavan-dalàna de mangatsika ny fitiavany maro. Fa zay maharitra hatramin'ny farany ho vonjena, ary ho torina ary am'izao tontolo zao ity filazantsara fanjakana ity, vavolombelona amin'ny firenena rehetra de ho tonga ny farany. Tsy maintsy torina ny filazantsara, ary mandeha zany teny zany. Ary zao nefa araky hitantsika eko mitombo ny faharatsiana, fampiapahana fankahala ny olona, ary hita traizatraiza izany. Ary raha mbola toizatsika zay maharitra amin'ny farany no vonjena, ary ho torina eran'izao tontolo zao ty filazantsara fanjakana ity. Ary zao ny tenin'ny soratra masina amin'ny dininy 12 ka hatramin'ny 17. Koa raha hitanareo mitsangana eo am'izay fitoerany masina ny fahavetavetana ny fandravana, zay nampolazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky zany, dia aoka zay olona any Jody andositra ho any tendrombohitra, ary ny zay ao tampotrano aoka tsy hidiny haka ny ao an-tranony, ary zay any tsatsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany. Io fanenjena io moa de fa nisy tamin'ny androny jiosy io, ka tsy mitoetra am'izao ny androtsika zany intsony. Fa zao ny zavatra mitranga efa ho avy Jesosy. Ary mandinitritsika de tanteraka ny tenin'ny Daniela any amin'ny Daniela fa amin'ny andro farany de tombo ny fahalalana, tena mitombo ny fahalalana. Raha mahitsika mandeha manomboka hatrany amin'ny hoe ny automobile, motosikileta, bisikileta, de mandeha ny télévision, mandeha ny radio, mandeha ny telefona entina ny tanana reny, tombo, ary tena mahavarina. Fa mitombo de mitombo toy zany koa ny aeroplanina, ny fusée, lahatra any ambony rehetra mitombo daholo. Mialatsiny fa tsy novako mihitsy ny fomba fitenenina ny fanambarany reny zavatra reny, satria tsika tsy nanana zany hoe automobile zany, tsy nanana zany hoe moto zany. Automobile moa ny finovoan'ila hoe fiarakodia, rehefa zay ny efa nohazatra satria rehefa tsy ananana la izy, sahala am'zany koa ny télévision. Karazany sasany zany de hoe fa hita lavitra fanta hoe fena fa de télévision, satria ny any an-dafy any zavatra tsy nananany de tononony amin'ny nanaovan'ny olo azy tamin'ny voalohany ihany. Ary dia mitombo tokoa ny fahalalana. Ry havana, fanontaniana mipetraka de ity,
anisa mba miomana ho amin'ny fiabiany jesosy hoe zaho sy anao efa mba mieritreritra ve fa hoe raha ho avy jesosy manahoana aho magnoana ny any amin'ny foko sy ny fisainako any satria tsy ny olona rehetra no alainy jesosy fa zay olona mino ka nandray ny famonjena ka nomeny ny fanahy masina ka miova satria misy olona mivavaka fa tsy miova zany hoe mivavaka mankany trano fivavahana fiainany andavanandro manana fiainana hafahafany any ao ny mbola mijangajanga ao ny mbola miadiady ao ny mora tezitra ao ny mora sosa nisy tantara toy zao nisy olona nitondra tomobile de saika voadona le lehilahy anakay de nijanona moa izy de tezitra le olona le lehilahy saika voadona de nitabataba be nana ratsy anankala nila ady tamy mihitsy nidaly tondra tomobile de saika taitra ihany izy hoe ahoana koa zany kanjo tsaromy fa hoe eo natreany zatra mitranga dia jesosy no miaraka aminy ka tsy tokony famaly izy na iady am'le olona eo mivavaka ny nataona apeo Andriamanitra mba tsy hamaly ary apeo mba mivavaka ho an'ny olona io mba tsy tondra iady amiko tena hoe iady ifamely de mivavaka izy niondrika tabataba ihany le ranga tabataba ihany le ranga farany de nakasigara le olona nitabataba aporetiny de alefany eo amin'ny tarehin'le chauffeur nagagao le chauffeur fa tsy naheno narary de fa vitsy zay nataon'zay de zao nataoko taminy hoe vitany nataonao ka mahazo mandeha am'zay ianao vitsy teny lazaiko zay gaga le ranga nitabataba io fa lasa izy nandeha zany ray nisaotra an'Andriamanitra ozy hoe saotranao Andriamanitra fa tsy namaly an'le olona tsy nitabataba ady eo ho anao ndery ho anao nisaotra amboninahitra ary de mba ho fantatry le ranga iny fa tsy niady akory ny mamany olana fa ianao Andriamanitra ny namany olana ka dia zava-dehibe mitranga ohatran'zany misy tantara zatra zany tokony fantatsika fa ny kristianina zany dia mandefitra ny tsirariny mandefitra marina tantara ihany koa no mbola resahako anareo tena zavatra mahavariana nisy am'izao fotoan'izao be dehibe ny atoko fivavahana maneran-tany de ny olona zany manamarina ny atoko fivavahany raha ny tena marina de zao raha ny baiboly ny jerena de hitory an' jesosy fa am'izao fotoan'izao de ny atoko fivavahana no arovana sy toroina ary tamitarika ny olona amin'ny atoko fivavahana nataon'ny olona fa ny tena izy de tokony tarika ny olona ho any am' jesosy hoy Jaona Paton Batisa araka mbolazany teranana Batisa hoe raha vao nahita jesosy izy indro ny zanak'Andriamanitra zay manaitra amin'ny famoatany zao tontolo zao manoro an' jesosy izy fa izy tsy nitarika hoe makanesa ty amiko anareo de sahala am'zany ko anketry mitarika ny olona ho any amin'ny toko fivavahana nisy olona anankiroa miaraka samy manana ny antoko fivavahana izy ireo ary teny mpandehanana de niresaka ny fivavahana kanjo teny any any de lasany niakatra amin'ny feo tsy mitovy ny hevitra de mifanaratsy raha ny baiboly ny jerena Jesosy Kristy tsy mba nanaratsy ny fivavahana jiosy mihitsy fa nyzatra nataony de nitory nambara no famantarana fagagana zay zany zavatra nitrangoka ary maro ny olona no mifanaratsy zany amin'ny fivavahana ary nisy olona rehefa nahita de niteny hoe tamin'ny olona rola iny le pasteur mpaminany sandoka Mantsia zany de nijery zany izy raha hoe mpaminany sandoka hoe de hoe mba raha atsika inona ny zatra toroina am'za mpaminany sandoka zany de atsika ho any amin'ny fiangonana misy azy tamy fiangonana tele hoe maro miza zany any misy ainy de nandeha reo olona rola reo nanaraka tany nandeha tany an'reo maro miza de niaino naraka fitaovavahana niaino toroteny fampirezay nataoko tao ndrava amy fiangonana dahono izy rola ohatra to tsy misy zavatra mampaminany sandoka zany fa to tena mampiorina amin'ny finoana izy zany tonga ndray ny sabata manaraka
tonga teo izy ro lahy de mbola ohatr'zay ihany tena tsy hitako minay mihitsy rehefa tena tsara mihitsy zatra atao ny sabata fahatelo de ohatr'zay ihany ko de farany de tafajanona tao amin'ny fiangonana nisy anay izy ro lahy reo ary lasa dekônina mihitsy ary niorona tsara ny finoana ary dia nahita zany famantara sy fagagana zany satria Jesosy de nilaza araky mvolaza zao amin'ny Matio 10 andininy 7 sy ny 8 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ny anarany manao hoe ary raha mandeha ianareo de mitoroy hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sano marary atsanganony maty de omboka voany demia efa nahazo ampona loko mamesa maim-poana le rahalahy anankiray io tena maimay vava zay enjakenjana nisy ray aman-dreny anankiray atao hoe Dadatsimba narary izy avy any antranony tany ndreo any am-piangonana mitrano pasteur tany na mba ho sitrana de tonga tao am-piangonana izy manomboka amin'ny 7 ny fitaoviavahana kanjo amin'ny 7 sy fefany teo maty le Dadatsimba tao am-piangonana de le olona ro lahy anisany bata azy tao atokotany de za mbola mitory teny de zao ny teny hoe le rangahy tokoa mba ahoana ary zany efa maty ka mbola mitory teny ery ihany andro 12 vao tapitra ny fitaovavahana le Dadatsimba le maty navoaka tany atokotany mpanamboamboariny zareo ary misy atao hoe mamazety nanamboatra ny any amin'ny masony sy ny teny mivava rehetrarehetra tapitra fitaovavahana andro 12 mahery de nidina hoe aizy Dadatsimba zany de niteny le rangahy anankiray fa aminany sandoka maly rangahy hitahita fa maty zaoko aizy Dadatsimba io izy io de niondrika de nametra tanina teo amin'ny olona maty de ndroako mifanahy mifampatesana tamin'ny anaran'i Jesosy ndroana mifanahy mifampatesana tamin'ny anaran'i Jesosy fifakatany taorin'izay tona Dadatsimba de nihiratra de ndroana ihany mifanahy mifampatesana de niteny moramora Dadatsimba pasteur reraka o de ndroana ihany mifanahy mifampatesana de avy eo ndray Dadatsimba niteny pasteur poritra o de avy eo izy hoe batao izy rahalahy hoetany amin'ny toilety velona somantsara mbola 5 taona taty ariny Dadatsimba zay efa lehilahy lehibe vao maty nahita an'iny le rangahy anankiray hoay raha olona ny tantara taniko de tsy nino fa masiko no nahita de atiany miankona ary iderana Andriamanitra Sankarazamamanitra fa tsy mbola miova Jesosy araka ny teny eto sy trano marary atsanganony maty dia voninahitr'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ry havana tsy mbola nahita zavatra ohatran'izany ny olona fa taty aminay amin'ny fiangonana misy anay de misy eo amin'ny 12 ny olona maty nitsangana zany hoe olona roa avy eo amin'ny fiangonana Dadatsimba de nisy olona anankiray koa fa ny sisa kosa olona avy any velany maty nefa ndroana mifanahy mifampatesana de velona zany tsy milaza hoe zay maty rehetra de velomin'Andriamanitra daholy fa zay aloha zany ny zavatra nitranga de isaon'Andriamanitra nampiorona amin'ny finoan'ny olona maro zany manam-pirofo efa ho avy Jesosy satria Jesosy de nilaza hoe zao famantarana zao naraka zay mihina ary efa ho avy Jesosy de aneo famantarana mahagaga lehibe eran'izao tontolo zao izy ry havana eran'izao tontolo zao dia misy tokoa ny mpivavaka fa betsaka ny tsy miraharaha ny fivavahana zany fa mbara aminareo kosa zao zavatra lehibe no niseho aty aminay aty Madagasikara moa zany tiako resahana aty Antananarivo no Andriamanitra fahagagana ny olona de lasa ny olona le olona tsy nino aza de lasa nino hoe raha olona mitantara amiko tsy mino fa masiko no nahita tena zava-dehibe ka dia ankalazan'Andriamanitra aderin'Andriamanitra nisy areta isan-karazany moa mandalo aty Madagasikara fa misaotra an'Andriamanitra fa zao Jesosy de nilaza amin'ny Marka 9:12 andininy
enina ambipolo fito ambipolo manao amin'ny anaran'i Jesosy. Marika enina ambipolo enina ambipolo fito ambipolo. Zay misy atao batisy no vonjena fa zay tsy mety mino no ilohana. Ary zao famantarana zao naraka zay mino. Jereo tsara ato hamonga deminy amin'ny anarako izy, teny amin'ny teny zay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ana de misotra mampatatra sampanina azy zany, metra tanina marary izy, da ho sitrany reny. Tsy miova Jesosy. Ny olona zao am Jesosy dia rana famantara fagagana no ny asa mmpanamasina. Indrindra am'izao andro farany zao. Misy olona miteny hoe tsy mbola tsy tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy mba nydreo apôstôly ny fagagana. Mety marina zany, kanefa zao efa nitombotra zao nandra mbola iseho mahagaga mihitsy ankehitriny, haneo famantarana tsy takatry ny sain'Andriamanitra, araky ny teny sanony marary atsanganony mahatiovom-boka voainy deminy mpahirato ny jambo mpaladiony marena amin'ny teniny mona. Zany zavatra zany de misy. Zatra tsain'ny dokotera de vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Ka isaoran'Andriamanitra nanome zany mpamonjy azo antoka ary mitory aminareo zay fa tena marina ny fanambarana ary ty baiboly ty de tena tenin'Andriamanitra marina, tsy lany andro, tsy mety lefo ny heriny, ary ao anatin'izany baiboly zany maneho any Andriamanitra na i Jesosy atanteraka amin'ny famonjeny zay oatra mino. Raha dinihina ny tantara efa ho avy Jesosy. Fa miseho koa zao hoe eran'ny tany de mamea lalana ny fanjakana amin'ny akamoron'ny fanjakana fa ny lehilahy afaka manambady ny lehilahy roa masinina, ary ny vehivavy afaka manambady ny vehivavy roa masinina. Tsy araky ny baiboly zany. Ary za moa nahita fa tamin'iza tany amorombe de lika lasa amy lika lana ombady, de manao fiainam-biby zany le olombelona. Fahasoavan'Andriamanitra anie ombantsika ka hitondra fahasoavana ho antsika ny teny zay nambara, ary ampiorina ny fonontsika ao am Jesosy Tompo, satria efa nitongotra ny andro, efa ho avy Jesosy mandiny tena. Raha mivavaky ianao, aoka tsy eritreritra hoe rehefa mivavaka de vovonjy, satria misy teny ao amin'ny baiboly mosy manao amin'ny Romana matotoko fafito, misy olona miteny hoe efa naminany taminaranao zay, namoaka deminy taminaranao zay, na asabe taminaranao zay, de osy Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo atraitre miala amiko nareo mpanao meloka. Azo metetra mandiny tena, miova aveo mifoko sy ny saiko, tena feno fitiavana ve, tsy mora tetra ve, tsy mora sotra ve, ary mangoraka sy malaelo mpanota ve, ary mame voninahitry n'Andriamanitra ve mifiainako isan'andro isan'andro. Zany no andinina ka de ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny falalana rehetrany ho amintsika rehetra, ary mba ho tanteraka amintsika ny fikasany fa mandrak'izay ny famindram-pony. Satria Andriamanitra no nitoriana de hivavaka sika ny amin'ny lohany hamarana anazy. Misaotra anao zahay Andriamanitra, ny fahasoavanao sy famindram-ponao amin'ny teny zay nambara, na ny misaina na ny mipahendrena fahalalana amponompononao, ary nametraka teny ao mivavako. Ary mino fa maro ny olona zay niaino ary nandray ny fahasoavana ka mba hiomana hitsenanao Jesosy iny amin'irao ny lanitra. Ka de ho anao ny dery saotra ny voninahitry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra, amen, alleluia. De manao veloma ampitratra indray tompoko, fa sam'Andriamanitra amintsika rehetra, fa mandrak'izay ny famindram-pony amanaraka indray, amen.